Aleluia. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alarobia 20 ny volana marsa 2024. Ry ava-malala amin'ny tompo, anio aho dia ampahery anareo ny amin'ny fampaherezana sy fampianarana izay natorin'ny Fanahy Masina tamiko mba hitandremantsika momba ny amin'ny maso. Eny tompo, momba ny amin'ny masontsika izany. Ny fijerintsika dia tena ilain'ny tompo iova tompoko. Amen. Ry havana, manasanao aho hiara-ivavaka amiko alohany hanambarako ny tenin'ny Fanahy Masina tamiko sy ny verse zany izay nomeny vao teo hanambarany izay tiany ho ataontsika izany raha anaraka moa ianao, fa anjaranao ny safidy satria tsy terena ny olona tsiraray avy. Hiara-ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, mideranao, mankalazanao ray, satria ianao lehibe fitiavana, ianao lay masina, ianao lay lehibe indrindra, ianao lay tsara indrindra ray io. Jesosy io, mangataka ny famindramponao, mamela ny elokanay tsiraray avy ianao. Amboary izahay Jesosy mba ho tafiditra ny an-danitra rehefa ho tonga ny fotoana Jesosy. Tompo malala mangataka aminao, ka Tompo, ny ranao andrakotra anay tsiraray avy, olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy io. Rakofy ao ambanin'ny tana maherinao izay. Ka mangataka aminao koa Fanahy Masina mitenena amin'ny alalako, satria mpanomponao aho, tsy mendrika aho. Okenao anambara zay tianao ambara amin'ny olonao tsiraray avy. Amboary foana izahay, anary foana izahay, satria mandalo izahay ety. Fanahy Masina raisy ny kontrolany tenako, raisiko ny kontrolany tenany olonao tsiraray avy eran-tany, mba hakatoanao, anaiky anao izahay, iasanao, satria ianao no tompony tenanay. Jesosy Tompo, ianao no efa niteny hoe roay ny devoly dia andositra anareo izy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako, ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika zay mitady alefa ny anafikanay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevona ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina aminay izany. Fa ka Tompo, ny ranao no manda afo manodidina anay, ka ny asan'ny maizina rehetra dia hoentin'ny rivotra toy ny lavenona anetany foana izany, ka tsy akasika anay. Misaotra Jesosy, misandrata Tompo eo anatrehan'izao tontolo izao. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen. Ry hava-malala amin'ny Tompo, araka ny nambarako teo am-piandohana dia momba ny amin'ny maso izany. Ry havana, ray volana sy tapany lasa teo eo na ray volana teo eo zany dia nampianatra ahy zany ny Fanahy Masina ny amin'ny fomba rehefa eny ivelany na koa zany na ao an-tranonao koa. Zany hoe io masontsika io zany dia tokony izany isika hianatra, hiondrika, tsy indraindray, fa tsy hijery olona foana izany. Zany hoe andinika olona maharitra na anara-maso ny avy sy havanana, na hijery zavatra amperikerika ka ampanotantsika izany. Ry havana, tena fandrika be mihitsy io maso io. Miala tsiny aho ny amin'ny olona izay jamba, fa ho antsika izay afaka mijery izany no ambarako eto. Ry havana, ny masontsika dia mitsara indraindray. Tena mitsara olona indraindray ny masontsika fotsiny. Ary io masontsika io dia mampanota antsika mihitsy. Mila zany isika mianatra miondrika matetika, fa tsy hijery foana akory ny olona manodidina antsika. Na ny ao an-trano izany, indraindray dia manaraka fijery olona, indraindray dia mitsara olona mihitsy isika ny amin'ny fijerintsika fotsiny ihany. Ary na any ivelany aza. Ry havana, nampatsiahy ahy ny Fanahy Masina ny amin'ny tantaran'i Jesosy,
tamin'ny izy ilay niteny tamin'ny ireo olona izay niteny taminy ny amin'ny hitsarana an'ilay vehivavy tratra nijangajanga. Ny tantara iny dia manambara fa Jesosy dia niondrika ny tompo. Andao vakintsika kely ny amin'iny tantara iny. Tsy ho vakiko manontolo ao amin'ny Jaona 9 andininy 1 ka hatramin'ny andininy 1:10 iny tantara iny. Fa ho raisitsika ny eo amin'ny andininy 9. Hoy ny tenin'ny tompo ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Izany no nolazainy akany fanahy azy mba hahazoany antony hiampangana azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nitoy nanotany azy ry zareo, dia nitraka izy ka niteny taminy hoe, izay tsy nanota aminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Amen. Ajantsika hatreo fotsiny. Ry havana, eto i Jesosy dia izy ireo zany ireo fariseo ireo, mpanoradalàna sy ireo fariseo ireo zany dia nanotany an'i Jesosy zany izy ireo ny amin'ny izay olazain'i Jesosy momba an'ilay vehivavy azo nijangajanga. Jesosy eto dia nambara ny tenin'Andriamanitra fa niondrika izy. Zany hoe tsy nandinika tsiraray an'ireo olona ireo izy. Izay le hoe mijery mandinika olona izany. Isika nefa nipiry ny masontsika io mandeha mijery avia sy havanana. Ry havana, tokony isika anana ny toetran'i Jesosy. Dia noho ny avy eo ny tantara raha fantatrao, dia avy niteny izy, dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ry havana, tsara be izany. Jesosy izany tsy mba tia mijerijery izany. Mazava tsara ny teny eto. Tsy nandinika tsiraray an'izy ireo izy, fa niondrika izy nanoratra tamin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nitoy nanotany azy ry zareo, dia nitraka izy ka niteny taminy hoe, izay tsy nanota aminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ry havana, tsara be izany. Niverina niondrika izany Jesosy. Dia io tantara io manambara no ny avy eo fa ireo olona ireo zany dia niala tsiraray hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrizandriny. Ry havana, amin'io ny tompo efa niverina niondrika. Aleluia. Aleluia. Dia nitoy ny tantara. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy 10 hoe, rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy aiza ry zareo teo. Amen, amen, amen. Ry havana, tsara be. Manambara izany fa ny tompo tsy nijery an'izy ireo tamin'izy ireo ilay niala tsirairay. Nefa ndray isika zao no teo, dia nijery mihitsy angambany, de hoe iny fa lasany ray, iny koa fa lasany ray, iny fa lasa daholy. Ry havana, mila mitandrina isika amin'ny fijerintsika. Mila isika mianatra ny toetran'i Jesosy. Zay no tiany Fanahy Masina ataontsika. Ry havana, tsy ho tohizako ny toyan'ny tantara, fa oka ianao no amaky izany. Ry havana, misy verse vitsivitsy nomeny Fanahy Masina teo. Manambara fa ny maso dia tokony
mitandrina isika ny amin'ny fijerintsika. Ao amin'ny Matio 9:2 dia manambara fa ny maso zany no jiron'ny tena, ka raha ny masontsika izany no ratsy dia homaizina avokoa ny tenantsika manontolo. Ry havana, marina izany. Raha maloto ny fijerintsika dia maloto koa ny fontsika sy ny saintsika sy ny tenantsika manontolo. Mila mitandrina isika fa raha tsara kosa ny masontsika dia azava ny tenantsika manontolo. Ry havana, ao amin'ny boky Ohabolana 9 dia manambara ny amin'ny maso mianjonanjona. Ohabolana 9 andao vakiantsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. 7:10 hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny fijery mianjonanjona. Amen. Io tenin'Andriamanitra io dia manambara ny amin'ny zavatra izay halan'ny Tompo. Hoy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 9:40. Ao anatin'ny zavatra halan'ny Tompo izany ny fijery mianjonanjona. Mila mitandrina zany isika. Misy teny hafa koa ambarany eo fa ny fijery mianjonanjona no ambarako anio. Eo ihany koa ny ao amin'ny Ohabolana ihany 1:20, zany hoe eo ambadika eo ihany izany. Ohabolana 1:20 dia hoy ny tenin'ny Tompo ho vakiako amin'ny anarany. Ny fiandranandranan'ny maso sy ny fiavonavonan'ny fo izay jiro ny ratsy fanahy dia ota. Amen. Ry havana, zay le izy. Raha vao miandranandrana zany ny fijerintsika sy ny fiavonavonan'ny fo zany, satria mifandray ireo. Raha vao ny maso no manomboka miandranandrana dia ny fo voakasika koa, satria mifandray ireo. Dia ambarany tenin'Andriamanitra fa jiro ny ratsy fanahy izany ary ota izany. Teo ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny bokin'i Matio dia manambara fa ny masontsika no jiron'ny tena. Eto izany dia manambara fa jirony ratsy fanahy zany, ota izany raha ohatra ka mianjonanjona ny fijerintsika izany. Ry havana, mila mitandrina isika. Ao amin'ny Jaona voalohany 2:5 dia manambara ny momba ny amin'ny filan'ny maso. Mbola ny maso ihany zany no ambara eto. Afaka vakinao ilay any bokin'ny Jaona voalohany 2:5. Zany hoe ny momba ny amin'ny fitiavana an'izao tontolo izao. Dia tsisy fitiavana an'iray zany ao. Raha ohatra izany ny masontsika tia izao tontolo izao, dia lasa filan'ny maso izany. Dia tsisy fitiavana an'iray ao, fa fitiavana an'izao tontolo izao. Ry havana, Andriamanitra dia mampanetry ny mason'ny mpianjonanjona. Mila mitandrina isika tompoko. Ao amin'ny bokin'ny Salamo 9:20 dia manambara mivaky toy izao eo amin'ny 7:20 hoe, vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ianao no mamonjy ny olona ory, ary ny mason'ny mpianjonanjona kosa dia ahetrinao. Amen. Ry havana, zay le izy. Andriamanitra izany dia mamonjy ny olona ory, ary ny mason'ny mpianjonanjona dia ahetrin'Andriamanitra izany. Mila mitandrina isika tompoko. Verse farany ao amin'ny Salamo 2:30 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza manaka ny soavaly na ny apondra tsy manan-tsaina, visy lamboridy no aingo iazonana azy,
fa tsy mety manakaiky anao izy. Amen. Ry havana, io teny io dia raha mahita isika apondra na soavaly dia misy vy no manakana eo akaiky ny maso ny soavaly ary tazomina amina vy izy ireny. Iny no hitaritana azy mba hijery mahitsy, mba tsy vily avy sy havanana. Ry havana, okare isika mba hijery mahitsy ho any an-danitra, fa tsy toditodika intsony hijery an'izao zavatra tokony tsy hojerena rehetra izao, na andany fotoana amin'ny fitsarana olona. Oka isika hianatra hiondrika rehefa mandeha, ary koa anao tahaka an' Jesosy, anao tahaka an' Jesosy, ay anetry tena, ay angina, satria sao de ahetrin'Andriamanitra ny maso miavonavona. Ry havana, oka isika hibanjina ny lanitra, oka isika isaina ny tsy hita ny any an-danitra izany, satria raha tia izao tontolo izao isika miditra amin'ny resaka fahadalana rehetra eto amin'ity tany ity, dia lasa filany maso sy rehaka momba an'ity tany ity ihany, dia ho very anie ny fanahintsika. Ry havana, izay no fananarany fanahy masina antsika anio. Oka izay ny amin'ny fitsaratsarana avy amin'ny maso, dia tafiditra ao am-po, dia mandoto ny fanahintsika. Ry havana, izay ny anio, fa mahereza tompoko fa tiantsika Jesosy. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina ety ihany aho raha sitrapony Jesosy tompo. Voninahitra aneo an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.